zay rehetra mihinana zany dia katany teka farisay mafy. Halleloia, amen. Dia hiditra amin'ny toroteny manaraka indray sika miditsika toerana reto mpitarika fidiarana ireto a raitsika ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Diarniaina raitsika mpiafatanana. Halleloia, izy angamba no anisan'ny pasteur azandiolona ato amin'ny fiangonana Rify hitondra ny afatr'Andriamanitra izy satria voatendry ny tompo izarana izany fahasoavana izany androany. Alléluia. 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 Dia ho an'ny tompony voninahitra misaotra an'Andriamanitra mankasitraka an'Andriamanitra lehibe ny tenako nomen'Andriamanitra tompontsoa manokana velonay ny soamatsara tsika rehetra tafahoany eto amin'ity fotoana ity androany. Mino fa ty le fotoana novan'ny fiainanao, ty le fotoana ampitsombadika ny tantara. Amen. Mankasitraka an'Andriamanitra manokana ary mamerina ny voninahitra ny saotra sy ny dera ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana hatrany. Faharoa manarakarak'a izany dia mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny Bishop Adolphe Randrianevy Ravella izay tena ray aman-dreny tokoa. Zay ny toy izao dia noho izao lehilahy zao. Tao izy mivadiny taizanay ny kolokolo anay na mpianatra vavaka ao anay ary natany lavitra tany ary zay dia renay ny vavaka izy ireo. Alléluia. Ary zay ny toy izao dia tsara repère ihany koa satria impère c'est un repère ho ny fiteny. Ho anao aza miavinavina mpanompon'Andriamanitra zany na manao na fomba ny tompo anao manetretena. Alléluia. Fa ny fiainana tsisy repère dia very. Hainao maninona sambo anankiray tonga amin'ny toerana lehany satria manana repère izy. Ho anao ihany koa ilaina ny repère eo amin'ny fiainana. Sambarintsika manana ray aman-dreny am-panahy repère atsika. Amen. Loha hevitsika kehitriny dia ny hoe mandresy ny izy ny fahafatesana fanany fahafatesana. Ray amin'ileo lakile izay hozaraiko aminao kanefa tonga dia apitako izao dia mba tsy andan'ny fotoana fa voafetra ny fotoana dia le teny fikasana hoe manajany rainao sy ny renao dia maninona ho lavo andriainana ianao. Fiarovana matanjaka be hiadina ny fahafatesana dia ny fanajana ny ray aman-dreny am-panahy. Alléluia. Naiza alitara ijoroka efa mataona ny maro ny fanompona tsy maintsy mampatsiafo anao hoe iza ny ray ny aviako taiza ny loha rano ny poirako tsy maintsy manonona ny anarany satria Andriamanitra pasteur Adolphe aloha na Bishop Adolphe aloha Andriamanitra zay vao Andriamanitra. Azadino ny teny tamin'ny Isaka Andriamanitra Abrahama rainao zany hoe na miresaka amin'ny vatana amiko ary ianao tsy mbola Andriamanitra aho fa Andriamanitra ny rainao. Sambarintsika manana azy ny mpampianatra afaka soloina fa ny ray irremplaçable. Ho tahinany ny ray aman-drenitsika, ho tahinany mama Daniela, hoe la velona izy mivady amen. Manarak'izay dia faly be tonga eto androany amin'ity 1er novembre ity satria androany voalohan'ny volana ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe manamasina ny voalohan'ny volana tahaka an'izao 1er novembre androany. Arabaony eo akaikinao arabaina hoe tratran'ity andro androany ity. Arabaina miditra volana vaovao hoe amen. Zao ny teniko aminao anatin'izao loha hevitra zao tsy mahataotry zay ianao tsy ho faty amin'ity taon'ity zany tsony. Tenenao amin'io akaikinao zany tsy mahataotry zay ianao hoe tsy ho faty tsony amin'ity taon'ity. Tsy misy andevina ny ankona ny zandry ny ao atokantrandro. Tompony nanendry an'ity fotoan'ity fa vao mafaly ambarako aminao resy ny fahafatesana nitsangana no an'ny fasany. Amen. Raha isaina nisan'ny olona velona eto ambonin'ny tany amin'ny 1er janvier dia ao anatintsika sy ny ankonantsika. Amen. Alléluia. Volana faraky ambin'ny folontsika roa volana sisa dia hifarana ny taona zao nambaran'Andriamanitra tamiko hoe hainareo ny saroa dia vavolombelona ao anatin'ny baiboly. Zay moa tonga ny Andriamanitra nianatra ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona. Alléluia. Araka ny teniny ao Matthieu 18:16 vavolombelona roa na telo. Zay moa tonga ny vaty fisaka anankiroa
menany Mosesy ho vavolombelona. Zay no mahatonga ny baibolinao testamenta vaovao sy testamenta taloha satria nisa roa dia vavolombelona. Zay no midika fa novambra sy desambra fijoroana vavolombelona foana ny ianao. Fijoroana rovotenena roa volany vavolombelona hoe raha nijery vavolombelona ianao hatramin'izay hijoro vavolombelona ianao a roa volana. Izan'olona zany, izan'olona zany. Amena! Alleluia! Manarak'izay volana faraiky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo ny hitsahantsika. Mampahatsiaro numéri 13 sy numéri 14. Folo lahy ny rahana tany amin'ny tany Kanana. Roa ambin'ny folo lahy. Ny folo lahy dia niverina niaraka tamin'ny voaloboka, niverina niaraka tamin'ny amponga bendanitra ary nilaza fa tsara tokoa le tany. Fa saingy hoy Jehova hoe ireo folo lahy ireo tsy hisidy-trano ireo. Zany hoe izy folo lahy tsy hisy tafiditra. Hoy izy hoe afa-tsy Josoa sy Kaleba mpanompoko satria fanahy hafa ny tao aminy. Amen. Takan'ireo folo lahy ny volana janvier ka hatramin'ny oktobra nahazo amponga bendanitra ianao, nahazo voaloboka ianao. Fa ny volana novambra sy desambra ilay Josoa sy Kaleba ireo le mahazo miditra amin'ny tany Kanana. Hiditra amin'ny tany Kanana ny ianao a. Alleluia! Androany maraina tamin'ny roa maraina mbola nijery ny vidéo an'ray aman-dreny tsodrany tao amin'ny Palais des Sports. Raha mbola taona tsisy ohatran'ity, raha mbola tsisy tsodrano tsy nisy ohatran'iny tsodrano. Marina aloha sa tsy marina? Marina aloha sa tsy marina? Ka ity volana roa ity le Josoa sy Kaleba hidiranao amin'ny fataterahany reny tsodrano rehetrarehetra reny. Manao famainina mafy zay mindro. Alleluia! Androany olona mankalaza maty dia mitomany. Makany amin'ny fasana, mikarakara amin'ny fasana. Nahoana ny any amin'ny matony dia diavana amin'ny velona. Fa tsika sianao hoe titady ny velona dia hoy te soratra masina hoe sambatra izay mahita. Hifanena amin'ny Jesosy ianao androany dia tsy ho faty ianao fa ho velona. Amen. Hitsangantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Mandresy ny fahafatesana dia Jesosy ilay fiainana. Dia ndaontsika iraintsika ao anaty vavaka izany fiainana izany. Avy mameno tanteraka fa eto ianao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao. Asandratsika mafy hitondra ilay fiainana ao anatiko ao. Fanahy masino mamiko indrindry anao. Raha mbola misy mafimafy asandratray avy mameno tanterakay fa eto ianao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao hitondray ilay fiainanao tompo ao anatiko ao. Fanahy masino mamiko indri. Ataontsika vavaka farany. Oh, avy mameno tsy ho feno zavatra fao fa hitondray lay fiainanao tompo ao anatiko ao. Fanahy masino hitondray lay fiainana, hitondray lay fiainanao, hitondray ao anatiko ao. Fanahy masino apetrao fonao ny tananao dia averintsika farany. Jesosy hitondray ilay fiainan'izay rehetra tonga eto sy niankonanay. Hitondray ilay fiainanao tompo ao anatiko ao.
fanay masino mambiko indridrianao. Tikanao nomboka hivavaka amin'ny fanahy amin'izao fotoana izao e. Rima sakatalabaya sandele brose ketele papa. Amen, amen, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra hiteny hoe amen. Ray minitra dia hanomboka ny toriteny, sy dimy mantsy amin'ny manomboka. Zay ny skedule lato. Zao a, tsika aza manamaivana mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatro izany. Teny soratra masina itsika tsenjery zavatra rehetra dia miara-miasa soa. Fa ny zavatra rehetra miara-miasa. Natao hira mihitsy. Izay tian'Andriamanitra dia ireo vantsiraha teo araka ny fikasany Romanina 8:28. Fa izao, io fotsiny vakitsika. Fa ahoana ny tonga no hiara-iasa soa. Ao andiny fahinana amby roapolo sy fafito amby roapolo izy dia mitendry. Fa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika. Satria tsy fantatsika ny vavaka tokony atao. Fa ny fanahy mamonjy ny fahalementsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Halleluja! Ary zay mpandinika ny fo, malala ny hevitry ny fanahy. Raha tianao hiara-iasa soa anao ny zavatra rehetra nitranga tamin'ity taona ity, amin'ity roa volana farany ity, aza misangisangy mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Fa io ny fomba famadihana ny tranga rehetra ho tombony anao. Io ny famadihana ny tranga rehetra ho lasa tombony anao. Na le nampitomany ianao maly azy, hivavaka amin'ny fanahy ianao zao, dia hiasa mafy izy androany hitondra soa amin'ny fiainanao. Asandrato ny tanana reba sokotolo mandele brakaya. Rikabaya sandele brosa katalababa. Rima sacre brosindalaya kerebo sekete. Ribaya sikalamaya sokalabaya. Rimo sikre fendele boyo sekete. Yama yabaria sakilamaya. Yabro meshekele memendele brakata. Yo fali abri shokali amandolo brekete. Rafanda la brosekete fe. Riamos kat la frendele. Rikafandele broskatila foya baya seka. Ramandolo brifate lego sakatabaya. Ribobobo seketere. Rimonda la brosakata. Rifale bobroseketele rebababa. Rendolo baya sakata la rababa. Mas nantenao Andriamanitra. Mba masinanay araka ny fahamarinana androany. Satria ny teninao ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no mivavaka izahay. Zay rehetra hiteny hoe amen. Tiaka mafitsika dia ampanajana samy mahazo ny toerantsika rehetra toko. Hebreo toko faharoa dia ny andiny fefatra ambin'ny folo tonga dia lasa avy hatrany isika. Amen. Ao anatin'ny teny dia handray ny fiainana ianao. Halleluja! Ao anatin'ny teny dia handray fiainana ianao hoy aho. Fiainana neto mandresy ny fahafatesana. Amen. Jesosy ny teny Jauna 6:63 ny teny izay lazaiko taminareo dia inona? Fanahy sy fiainana. Hebreo toko faharoa dia ny andininy faefatra ambin'ny folo. Mivako toy izao ny teny amin'ny anara-masin'i Jesosy Kristy. Koa satria manana no famandrany zaza dia mba nandray izany koa izy. Amen. Mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Amen. Oriavanao. Takatro ve zany? Romba ao amin'ny amen. Amen. Romba ao amin'ny diny fa 5:10 farany. Ary mba anafany izay rehetra namonjy seminera, izay rehetra nandany fiainany. Nandany ina hone? Inona ny lanin'ilay olona? Fiainany. Wow. Fiainany rehetra tamin'ny fandevozana no nitahotra ny fahafatesany. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Halleluja! Saorako manokana etona
mpanompon'andriamanitra tsaina rehetra miondrika eo ambony ositra eo ambony lohanareo zay tompoko a miankohoka ary manaiky ny fahasoavana ao aminareo a aleloia ao ny mpanompon'andriamanitra pasteur Rina Vatsy eo amin'ny filakevim-pitantanan'ny fiangonana Refia eo ihany koa pasteur raha miakatra Rivo Bayara fitahin'andriamanitra manokana tompoko a ao ihany koa ireo mpanompon'andriamanitra maro ary indrindra reto mpitory-teny kalaza mahery vaika be reto a sadakatra ihany no andimby azy ireo kanefa mino fa tompo iteny androany tahin'andriamanitra nareo tompoko a izany aleloia sorako an'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra teo a efa nitondratsika tao anatin'izany efa nitondratsika mikasika ny atao hoe fahafatesana zay loha hevitra amin'ity hoe mandresy an'izany ozony zany amainina androany a dia anafaka anao arak'izay andriamanitra sorako ny tompo efa marony dia volona ilika teo memena ny asako a sotra betsaka paster aleloia aleloia kanefa hitondra teny anao an'androany a tena marina izara fiainanao anao amen aleloia resaka sika ny amin'ny fandresena ny fahafatesana zao a anisan'ny fahalalaidy voalora te andresy amin'ny ady ianao dia ny fahalalanao aloha hoe iza ny fahavalonao marina sa tsy marina marina sa tsy marina iza ny fahavalonao faharoa manahoana ny fomba fiasany amainina fahatelo inona ny position sy toerana misy anao aleloia ary noety mandresy a an'ilay fahavalo ka mila fantatritsika aloha ny fahafatesana tena feno a ary voafaritra tsara izy teo a reo seho telo a ny amin'ny fahafatesana zay reto ny mpanompon'andriamanitra pasteur Claude teo a izany fa raha mijery tokoa tsika ao amin'ny dictionnaire strong ta concordance moa zany ho atsika mpandalina baiboly a sy mpandinika baiboly dia tataka an'izao no amaritany an'io a izany raha vakina amin'ny teny français amin'ny strong dictionnaire zany a izy io zany a afaka na amin'ny telefôna ary afaka mampiditra an'izany ianao a afaka mividy ihany koa boky amin'izay dia zao no namaritany azy misy karazany fahafatesana ao anatin'ny baiboly fa ny tena resahany matetika amin'ny teny grika dia le antsoina hoe thanatos teneny hoe thanatos aleloia ary saika io le loha hevitra ary io ny mafea fahafatesana rehetra amainina dia ny famaritana an'io raha jerenao i dictionnaire io a dia zao ny nambarany hoe la mort qui comporte toutes les misères la mort qui comporte toutes les misères zany hoe ny misère rehetrarehetra fahantrana rehetrarehetra dia hoentin'io alleloia rehefa miresaka fahafatesana zany ny baiboly dia io thanatos io matetika resahana eo foana alleloia la mort qui comporte toutes les misères résultant du péché vokatry ny fahotana aussi bien la mort physique zay efa fantatsika nentin'ny mpanompon'andriamanitra teo comme perte d'une vie consacrée à Dieu et bénie par lui sur terre zany hoe ny olona anankiray rehefa ao amin'ny fahafatesana akoatra ny fahafatesana ara-batana fisarahan'ny aina akoatra ny fahafatesana ara-panahy fisarahan'ny fanahy amin'Andriamanitra alleloia dia ao ihany koa le fahafatesana zay voalaza fa le fiainana notahian'Andriamanitra le fiainan'olombelona ny consacren'Andriamanitra iaina amin'ny fitahiana dia voalaza fa very amin'ny olona zany asika tsara ve zany zay zany ny atao hoe fahafatesana ka raha ndrava fanany fahafatesana androany tsy hoe le mitsitra anaty vatapaty any no resena iny efa resa manaova mainina mafy ianao raha miny fa androany any koa le firongony rehetrarehetra miaraka aminy zay fomba fisehoany ho resena tanteraka eo amin'ny fiainanao alleloia izany tsy maintsy fantatra olo satria Jauna 8:32 nambarana mpanompon'Andriamanitra teo dia ho fantatrareo ny marina ary ninona ny fanalahidy lehibe indrindra ho amin'ny délivrance dia nao mahafantatra ny marina aloha amainina mila fantatra ny marina noho izany androany amin'ny loha hevitra fandresena ny ozony fahafatesana sy ny fanany fahafatesana dia ho fantaritsika ny marina momba ny fahafatesana io amainina sy ny entina andresena azy alleloia alleloia ka raha hiatrika ady ianao ny lakile voalohany dia fantaro hoe iza ny fahavalonao nambarako anao zay telo ny fantaro apocalypse 6:8 ty soraty ny fahafatesana de personne point faible an'izany alleloia kanefa raha tsy mitandrana mahazava toza azy koa zany
hoy izy aritako fa indro nisy soavaly atsatra ary ny anaran'izay nitaingina azy atao hoe ahoana hony ny anaran'izay mitaingina azy atao hoe fahafatesana ary ny fiaina tsy hita nanaraka azy amdika teny diam ary ny fitoerany maty nanaraka azy ary nomena fahefana tamin'ny ampahaefatry ny tany ireo amono amin'ny sabatra alleluia amono amin'inona sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ninona biby tiety ambony tany teboka efatra entiny miasa dia ny voalohany mamono amin'ny sabatra mampiasa fitaovana zany izy faharoa mamono amin'ny mosary mampiasa ny fahantrana izy fahatelo mamono amin'ny fahafatesana zany ve moa magaga fahadimy mamono amin'ny alalany biby ty na karazana biby na vaventy na ny kely takany coronavirus fataro fa ny biby ty tsy le liona mierina ihany fa reny virus reny ihany koa dia biby ty fa kely halleloia reo zany no entiny ampiasaina anatanterahana ny asany zany hoe mampiasa fitaovana izy faharoa mitondra fahantrana izy mitondra mosary izy fahatelo dia zao mampiasa ny biby ty ihany koa izy halleloia ary ny fahafatesana tsy resahana tsony a fefa aitsika izany zany hoe persona ny fahafatesana nomena anarana izy ifahafatesana ary nambara fa mitaingina soavaly izy ary jere na le soavaly tengenany ary lasa atsatra zany hoe rehefa nyfana ny fahafatesana ny tonga aminao na ozy ny fahafatesana lasa atsatra ny fiainana alleluia alleluia na le soavaly tengenany ary lasa maninona atsatra satria izy mitaingina azy fahafatesana raha matsapan'izany ianao amin'ny lafiny rehetra ao zany raha fahafatesana miatsatra ny vatana ao zany le raha fahafatesana miatsatra ny poketra nandehanana ody ary rehefa aveo hoe ahoana re zany e aizany lala manivaka satria nahoana atsatra ny poketra teneniny akaikinao hoe foana raha fahafatesana hoe amenna amma personazy mamaritra ny persona dia ty ny fisainana alleluia feritreretana ny safidy ao daholo zany ary ao ny fihetse-po zany hoe ny fahafatesana dia tsy hery fa persona zay no midika fa misaina izy ary rehefa misaina izy manana ny paikady hoentiny miady alleluia satria persona izy manana ny fihetse-pony ihany koa ary azadiny fa ny devolo manana fihetse-pony apokalipsy 12 satria fatany fa kely ny andro dia amin'ny fahatezerana lehibe ny atongavany ety alleluia dia zay zany manana plany izy entiny anatanterahana ny mission faratampony dia hitondra ny fahafatesana arabatana alleluia famelohany zay mandeha ireo fomba fiasa rehetrarehetra raha sitraka ao dia somary andeha malakilaky amin'izay tsika ilaza aminao a voalohany aloha nanamarika ny mpanompon'Andriamanitra teo tena misy olona tsy haiko hoe mitsetsina inona ny masony a na hoe inona ny amakinan'io baiboly io fa ao ny tena miteniteny foana hoe tsy ilaina ny délivrance tsy ilaina ahoana tsy misy an'izany efa vitan' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra fa vitan' Jesosy ahoana dia tsy ilaina délivrance so rahako ny tompo manana ny ray aman-drentsika zay nanokatra an'izany varavaran'ny délivrance zany teto Madagasikara alleluia alleluia tena fahasoavana lehibe no mitoetra amin'izany dia efa tsara ofana tena tsara ofana tsy voahodinkodiny zany fa misy ny devoly ary misy ny oziny tsy mahapastera anao io zay le fampianarana teo tsy mahabisopy anao io tsy mahaapôstôly anao io tsy mahampaminany anao io fa rehefa mbola ao io dia maninona miasa foana ary androany iresaka aminareo ny mazava-tozany izy ny fahafatesana efa nidirana mpanompon'Andriamanitra talohako ny tapany voalohany itirako indray tapany manaraka kehitriny jerenareo satria persona ny fahafatesana dia tena mandinika ary mampiasa ny zavatra rehetra zay le lesona teo hoe manana fitaovana izy ijeritsika
ny amin'ny resaka ozony fahafatesana mpanjaka voalohany a toko faraka amin'ny roapolo andiny fasivy ambin'ny folo ray andro aba nanaonao foana namono any Nabota izy rehefa namono any Nabota izy satria tiano alaina ny tany Nabota dia nofonony Nabota no nitsosikevitry Jezebela izay mandrisika azy avato-ambadika dia tsy fidino azy tsy tiano atao fa saingy tsy maintsy nalefa le izy satria izay no tsindry avato-ambadika ato alleloia dia rehefa nyvonoany Nabota tonga ny teny ny mpaminandry dia izao ny nambarany koa mitenena aminy hoe izao no lazainy Jehova efa namono va ianao ka efa naka ho anao koa ary ianao dia hiteny aminy hoe izao no lazainy Jehova ao amin'ny tany izay nilelafan'ny alika ny rano Nabota no ilelafan'ny alika ny ranao dia ny ranao tokoa nivoaka ny ozony fa no ny zavatra nataony Ahab dia ho faty izy ary tao amin'le namonony any Nabota ka niraraka tao ny rano Nabota dia nilelafan'ny alika dia ozy izy takan'izany ihany koa no ilelafan'ny alika ny ranao dia nandeha ny tantara dia hitantsika moa hoe nisy fotoana izy mibebaka sy ny sisa dia namindra fo Andriamanitra ary eo ny olany maro mieritreritra hoe rehefa mibebaka nandrain'i Jesosy dia foana ny ozony fa mbola nitoetra tao aminy ihany ilay ozony alleloia ary tsy nifanany taty aoriana izy mivadika satria ny olona matetika miovaova ohatry ny toetrandro mbetika mafana fo mbetika tsara mbetika ohatry ny tena masina be mbetika ohatry ny mantsina be mihitsy alleloia dia vadika ngarainy fa ny oziny efa mipetraka izy nieritreritra zany efa mibebaka afaka maly efa tsy maninona tsony zalafa andao iady tsisy ho faty zany eo tsisy hoe fiainana milamina be norma be tika izy aloha faty eo zany daholo ny tenenireo teo aloha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay tinganiko ny tantara 22 vakitsika toko faharoa amby roapolo dia ny andininy fa sivy amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy toko faharoa amby roapolo 22-29 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoy izy dia niakatra nakany Ramota Gileada ny mpanjakan'i Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda fetsy izy dia mody nakany namana tsara Josafata ary hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'ny Josafata ody olo-kafa ho ka hitsarapaka ao anaty ady fa ianao kosa dia miankanjo ny akanjonao ihany dia nody olo-kafa ny mpanjakan'i Israely ka nitsarapaka tany anaty ady hitantsika ny vakiteny fa ny mpanjakan'i Siria efa nanidiny roa amby telopolo lahy komandiny kalesy nanao hoe aza miady amin'ny kely zaza vao na amin'ny lehibe général afa-tsy amin'ny mpanjakan'i Israely ihany ary no nahitany Josafata ireo komandiny kalesy dia hoy izy ino mihitsy no mpanjakan'i Israely dia nanatrika hiady tamin'ireo ka dia niantsoantso Josafata ary rehefa hitan'ireo komandiny kalesy fa tsy ny mpanjakan'i Israely izy dia niverina niala taminy ireo ary nisy lehilahy anankiray nandefa zana-tsipika kitoatoa zana-tsipika maninona zany hoe mety olona voaniditra miaramila voatsela dia mbo miala mitifitra dia nalefa mety nitify-danitra na vofela izy fantifirina fotsiny nalefany kitoto rehefa nalefany dina zavatra nitranga navony mpanjakan'i Israely teo amin'ny fiarovatratrany sy eo ambaniny ka dia hoy izy tamin'ny mpampandeha kalesiny aidiny eto miala eto amin'ny ady aho fa voto hitantsika ny vakiteny ary niamafy ny ady tamin'izany andro zany ary ny mpanjaka no tohanany hitsangana teo amin'ny kalesiny tandrifiny Sirianina ary dia maty izy no nefa rivany andro ary ny ra nandeha avy teo amin'ny efavo ho ao anaty kalesy ary no nefa ilentika ny masoandro dia ny ely erany toby rehetra izao antsoantso izao hoe samy mody any an-tanànany avy sy any amin'ny taniny avy ndiny ny fafito amin'ny telopolo dia maty ny mpanjaka ka nentina tany Samaria izy nentina taiza dia nalevina tao rehefa nalevina izy ary no sasana teo am-parian'i Samaria ny kalesiny dia avy ny alika ny lelaka ny rany ranandro tao ny vehivavy tsanga araka ny tenin'ny Jehova jerenao fiasan'ny ozony fahafatesana ary tiny mazava-dioza ny ozona dia mibaiko ny fisainana maninona ny ozona ny ray amin'ireo fomba tena ratsy ataon'ny ozona dia izy mibaiko ny fisainana raha tsy minao ianao anontany hoe Abrahama lasy Abrahama akavady dia rehefa akavady izy dia nakany Sara nanino ny Sara inona ny olany Sara inona
tsy niteraka mompo fa rehefa nivavaka na tokony te fikasana dia niteraka ny Isaka. Dia taty aoriana Isaka rehefa maty tsara reny nalahelo dia mba naniraka Abrahama ny Elezera hoe ndana mitady vady. Rehefa mitady vady dia naka vady Elezera mbola tany Mesopotamia ihany koa, tany amin'ile nakanan'ny Sara. Asnareo zany dia mbola mibaiko ny sainy Elezera i Abrahama any Mesopotamia maka. Rehefa naka tany ny olona rehetra maka ao miteraka fa rehefa zareo dia tsy miteraka. Naka tao naka ny Rebeka tsara tare, inona koa ny olona ny Rebeka tsy niteraka. Sady zay taty aoriana Isaka niteraka ny Jakoba ihany koa nandositra ny lalàna satria nahasodrany dia saika vonoina ho faty. Tahaka ananao tamin'ity taona ity ny olona tsodrany dia ohatrany be dia be fofony hainao fa amin'ity roa volana ity ahita ny fahatanterahany amin'izay ny olona. Dia lasa nandeha Jakoba tonga tany amin'ny taniny Labany. Rehefa tonga tany izy nisy vehivavy anankiroa tena tsara tarehibe tao. Fa rehefa nisafidy ngaraina hoe iza ny tiako tany amin'izy, tany amin'ile tsy niteraka. Zany hoe na ny fihetseham-ponao sy ny sentimentanao ary dia baikoina hoe tiany ianao satria tsy niteraka ny teo aloha, miteraka ny manaraka dia nga ihany koa tsy maintsy mahazo olona maninona tsy miteraka. Saina tonga Josefa, rehefa tonga Josefa ndana mandehandeha any zary any akako. Lasa naka senata tany amin'ny lapy izy. Halleluja, halleluja. Tanao zany na ny fisainanao ary baikony ny ozina. Misy safidy zany eo amin'ny fiainana raisika fa tsy sika mandray azy fa le ozina te hanatanteraka ny mission ho resy ny ozina zany androany. Amen, amen. Mahainao avy ianareo sao amin'izay ny tantarany Ahaba. Rehefa nilatsaka ny ozina tonga fotoana ny ady dia mba naka namana tiany Jehovah i Ahaba. Josafata rangany alaina, ndao Josafata namana fa iny ny mpanjaka ny Jody, iny zavatra mahafinaritra ny tompoko iny fa aleo mba hiavana aminy asiana alliance eo anivon'le resaka politika. Dia niavany ireo andao hiady dia fantany fa izy mitetehan'ny mpanjaka fahavalo. Dia ozy izy zao ianao manaovany akanjonao ihany, misy namana ohatry zany manajabaka anao mody hoe ndao hiaraka fa manajabaka. Marina za tsy marina? Apana lavirina anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Manaova mainina mafy be anao. Dia ozy Josafata hoe tsy maninona kefa zatra ady koa nitsika ndao are. Fa mibaiko ary hoe dia tiafo ny mpanjaka n'Israely. Vao mipory Josafata miaraka amin'ny akanjo mpanjaka tsy haiko hoe volom-parasy ve sa inona sa ny kalesiny niavaka misy volamena. Tonga i misy mpanjaka ry zalahy, lasa iny mpanjaka n'Israely kinazy tonga teo Josafata za ty fa aza mitapitapy. Dia ay tena aiza le mpanjaka n'Israely ngaray ny mody nanao akanjo afy dia mody ny afina tany. Fa tao nisy olona nandefa zana-tsipika kitoatoa mety mbola voahianatra itifitra izy fa rehefa lasa no le ozina tao amin'ny Ahaba le zana-tsipika lasa redirige missile téléguidé nakany amin'ny Ahaba. Hainao ve rehefa misy oziny fahafatesana ao aminao na famisaviana tao amin'le olona ao andrefantranonao ary fa lasa ao aminao izy ny tonga. Allo, halleluja. Lasa ao aminao izy ny tonga. Na dia natao amin'ilay ao andrefantrano ary no le oziny fahafatesana tao aminy dia maty izy. Fa tsy nijanona teo le oziny fa hoe any amin'ny lelafan'ny Nabota, ny lelafan'ny elikany rano Nabota, any no lelafan'ny elikany rano fatinao ihany koa, ny ranao ihany koa. Tena gaga rehefa maty izy ihany ny antso eto miala hitanareo na ny fanapaha-kevitra raisiny ary na ny zavatra baikon'ny olona ary dia hitondra azy ho any amin'ny fatateran'le oziny. Rehefa tao izy maty, rehefa maty izy tsy nalevina tany amoron-drano fa mety tany amin'ny fahasambahoaka tsy hoe tany an-Janahary ve sa taizy tsy haiko. Nalevina tany izy. Fa rehefa feno rano le kalesa dia nentina. Rehefa nentina le kalesa tsy hay izay nahazo an'ity pisofera forceny ndao rangahy ary amoron'ny mikopana any akaiky ny rano mandrosesa. Be dia be ny rano fa tany amin'le rano le lafany elikany rano Nabota. Io mpitondra kalesa io tsy mahafantatra ninina fa kaizy kay manatateraka an'le agendan'le oziny. Asika ve zany? Noho izany izy ianao no manamaivana ny délivrance. Izy ianao milaza fa tsy misy ny oziny.
proof fa misy ny ozona dia nao le miteny hoe tsy misy ny ozona satria le ozona mihitsy no mibaiko anao hoe tsy misy ny ozona. Halleloja! Na ny fisainanao, na ny safidy raisinao, na ny asa ataonao, dia le ozona mibaiko azy, ka tsy maintsy foanany zany ozony zany, tsy maintsy reseny zany ozony zany, na ny ozony fahafatesana, na ny fanahany fahafatesana. Ndreo ianao mipetrapetraka androany dia tsy taitra. Azadina, numéro 33 55 56. Raha tsorohanareo ponina eo amin'ny tany dia maninona? Ho lay amin'ny masonareo ary maninona? Ho tsilo amin'ny tezanareo. Maninona hony? Ho lay amin'ny maso ary ho tsilo amin'ny tezana. Itsy ny teny hoe lay amin'ny maso ary itsy ny teny hoe tsilo amin'ny tezana. Vakio ny baibolinao. Itsy ny teny hoe fa lay ao amin'ny masonareo izy na tsilo amin'ny tezanareo. Fa hoy izy ho lay amin'ny maso ary ho lay amin'ny tezana. Ho tsilo amin'ny tezana. Zavatra fitura. Io fanaratsy io zany mipetraka ao aminao. Mety androany izy tsy mamono. Fa mandeha io. Mandeha io. Mandeha io. Fa hivadika ho lay amin'izay. Hivadika ho tsilo amin'ny tezana amin'izay. Ka ny anao na mbola kely ary le fanao takao lavitrany. Aza vela izy toetrao. Halleloja! Ohatry ny mbola tsy dia mandava le rifa ohatry ny ohatry ny mba faly fotsiny mahita an'le bikan'le olona dia izay fa zany aloha mitsangatsanga, zany aloha androany izy mbola tsy mampitsangatsanga. Fa raha tsy roasinao dia maninona? Ho lay, ho tsilo. Azonareo zany ohatry ny mbola milamina tsara ary izay mivadiko mantsisy misaraka izany eo. Tsisy tsy mbola misaraka nareo fa ho arianao ozona mpandrava tokantrano, ozona mpanimba tokantrano. Azosika tsara ve zany? Ka aza mandrimandry manana aretina fa taro fa tsy fankatoavana an'izany na tonga ny zanak'Israela nijaly efa manodidina ny 4,000 taona ankehitriny. Andraksika amin'ny teny zao mbola miady foana ao Israel, ady lava tsy miala ao anaty vaovao. Rehefa mijery vaovao international na mpanao gazety eran-tany indrindra reto Madagasikara dia tsy maintsy mitodika ny kazaha kely aloha hoe inona indray ny satria any tsy maintsy misy vaovao foana. No ninona tsy nankatoavany Josoa. Roasiny rehetrarehetra fa foko 3 sa 2 najanony arainy tao. Fa na 2 aza janonao ao lay amin'ny maso ary tsilo amin'ny tezana. Azonareo tsara zany? Halleloja! Fa taro fa ny fanahany fahafatesana tsy misangisangy. Tsy misangisangy io. Ary araka ny famaritana teo dia tsy mijanona fotsiny ao amin'ny famonoana ho faty izy. Ary reto nandray madiso hevitra antsika amin'ny resaka fidelivrance. Hoe ty fanahany zao dia zao ihany ny asany. Fa voalaza fanahany fahafatesana mitondra inona? Mosary. Azadiny le ao amin'ny Marka 5. Ao amin'ny Marka 5. Ao amin'ny Mateo 7:20. Filazantsara mitovy fijery ao amin'ny Luka 5 ihany koa. Zany hoe tantara mitovy ireo tenenin'ireo. Mateo 7:20, Marka 5, Luka 5. Tantara mitovy fa samy amin'ny fomba fitantarainy azy. Fa mitovy le zavatra tantarainy. Misy an'ilay lehilahy izay atao hoe azona fanamona. Azona inona? Azona fanamona. Fanamona ny anarany. Ao amin'ny Marka dia ozy mipapa matsan'i Jesosy hoe azona fanamona ito zanako ito. Ambarany any amin'ny Marka na Mateo izay dia hoe azony andro be. Fanamona ho izy. Dia nambarany fa ataony mifanitsitona. Inona ny diramona mifanitsitona? Misy fotoana mikorotana ny tokantranonao fa tsy mpanampandrava tokantrano indray le ambadika fa fanahany fahafatesana. Ambarany isaky ny mahazo azy le fanahy dia ataony mandovory. Lasa mandovory. Nefa fanahy inona? Mona. Ary magaga Marka izy voalaza fa fanahy mona. Fa ao amin'ny Luka 5 any amin'ny 9:30 dia ambarany hoe nampiantsoantso ny olona mona maninona? Tsy miteny. Kanefa ao amin'ny Luka indray dia ambarany hoe naninona? Ny antsoantso. Dia io no mahavoafitaka amin'ny maro hoe za tsisy demony zany. Zala izay nao misy an'izao nefa amin'ny fiainako ary jere mona fa mampiantsoantso. Teny hoe ny akaikinao mona fa mampiantsoantso hoe. Halleloja! Ka eto ianao ndra hoe ao aminay tratrantotra daholo iry papanay, ery mamanay, ery dadabeanay ary 200 taona vao maty dadany dadabeanay 400 taona. Halleloja! Tsy dia ho anay le toriteny fa tonga fotsiny anatrika. Ay! Mbola voafitaka ianao. Mona izy dia mampiteny dia hoy ianao hoe tsy ao. Fa androany horoasina izay rehetra mitoetetra ao. Horoasina izay rehetra mitoetetra ao. Raha fahafatesana rehetra dia horoasina. Teneno tsy manana anjara ampitsondry.
raha fahafatesana sy ny firongona amin'ny anaran' Jesosy. Alleloia. Fatatsika zany zay hoe manana anarana izy, manana fomba fiasana izy takan'izany. Teboka vitsivitsy hoentina satria tena miazakazaka le fotoana. Alleloia. Manana ny fomba fiasana izy ary manana fomba fanaony izy mba ahafahany miditra ao amin'ny fiainan'ny olona. Dia androany ambarako anao reo fa rehefa fantatrao reo tahaka ny panneau d'indication, rehefa fantatrao io raha mbola mijabaka ianao dia fahadalana ny anaran'izay. Tadidiko foana nianatra pasteur Adolphe fa taminay mbola tato plein temps hoe raha indray ianao manao fahadisoana zay, raha indroa mety hoe tsy fitandremana, fa raha fanotelony dia ozy mihitsy papa hoe efa adalana zany ozy izy. Ka raha ohatra ka efa ambara aminao reto mpanao miariary reto kanefa ny mbola tafajabaka ihany ianao, afaka didy aminao afaka didy aminao ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Farao tsara reto. Ahoana ny fomba fandraha fahafatesana na ny ozon'ny fahafatesana na ny fanafafatesana miditra? Hojerentsika vetivety voalohany Romanina 6:23 teny efa haitsika zany. Zany ny toro-teny nataoko voaloha tamin'ny toro filazantsara. Tato amin'ny rihana tato amin'ny farany ambony tato any anao entraînement. Nisy fitaratra vaky zay tao tsy haiko tetsy angamba dia napetraka tao. Dia ny tena moa saro-kenatra dia tao amin'ny farany ambony tao dia iny napetraka teo. Dia eo mitoro-teny Romanina 6:23. Fa fahafatesana ny tambon'io fa amin'ilay tsisy olona mihitsy aloha ao. Alleloia. Allo mitoro fahafatesana ny tambon'io. Lasa amin'izay niaraka tamin'ny pasteur Yasina ao izy angamba. Nakeny anosy mahavelona. Najabaka ry zalahy nisy zay ty nitsangana teo mba eo efa fantatra efa vita entraînement. Fahafatesana ny tambon'io zao avy ny plan. Fa fahafatesana ny tambon'io azon'ny madama. Fahafatesana zany hoe ota amin'ny karama. Fahafatesana maty zany raha mahazo an'io dia maty zany fa fiainanao amin'i Jesosy tsy nijery anazy any atseboako ohatr'izay dia azon'ny madama dia apitako amin'ny mpanompon'Andriamanitra moa fanohisana azy. Ny ondrika tsy samitraka amin'itsy mandrabatapila izy. Lasa amin'izay zay nandeha ry zalana anao veloma zay veloma tompoko. Tsy hoe resy ianao androany dia tsy omby ianao rabiso. Fa tsy maintsy misy ny fanombohana. Aza manamaivana ny andro zava-madinika. Raha ozy ianao hoe saro-kenatra, raha ianao saro-kenatra 5/10, za saro-kenatra 10/10 miampy bonus 2 points. Saro-kenatra miotra lavitra noho ianao fa tsara i Jesosy io manova olona. Raha nanova izy hanovanao ihany koa izy. Fa mandehana, fa mitombo eny am-pandehanana ianao. Amen. Amen. Fahafatesana ny tambon'io, tambonao hoe salaire du péché, karama. Aika ny olona manota, tsy manota fotsiny fa miasa. Mananasy reny olona reny. Tsisy an'izany tsy anasy zany fa mananasy. Ary ny asa rehetra dia andraisana inona? Karama. Inona ny karamany ota? Fahafatesana. Azonao, ny fahotana zany mahatonga ny fahafatesana. Amen. Korintana voalohany 15:56 dia miteny izy faniota ny fandronan'ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Amin'ny dika teny frantsay dia hoe aiguillon. Alleluia. Na hoe stinks amin'ny teny eglizy dia izao. Taka ny scorpion manana ilay eny amin'ny vodin'ilay manindrony iny. Dia scorpion zany raha fahafatesana. Alleluia. Dia ny ota ilay manindrony eny amin'ny vodiny iny. Amin'ny fotoana zany manota ilay olona dia taka ny manome serainga amina mpitsabo anankiray. Satana ilay mpitsabo amin'io. Mampiditra ranom-panafody. Ina ilay ranom-panafody? Fahafatesana. Isaky ny manota ianao dia mampiditra fahafatesana. Noho izany, fa dio ny fahotana manomboka sao. Fa raha misy fahotana eo, dia manana heriny fahafatesana. Afaka piditra andra fahafatesana ao anatin'izay misy azy. Ary zay no mahatonga ny fahotana, tsy maintsy nompotehan Jesosy ary noresen'i Jesosy ary nambarany. Jaona 8:34 zay rehetra manota dia andevony ota 36. Dia ho fantatra, raha ny zanaka no afaka, dia ho afaka tokoa ianareo. Ho afaka amin'inona? Ho afaka amin'ilay ota aloha voalohany. Satria io foana mampiditra ny fahafatesana. Noho izany, tsy maintsy olo ny reglena. Raha mbola misy ota zany ao, dia ota fiditra foana io.
fa fantatrao ny mpanao androany tsotratra ny otatsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny faharoa mahatonga na fahafatesana dia zao tsy fanarahana toromarika. Inona hoe mitovy amin'ny ota ihany, satria ny ota dia ny fandikana ny lalàna na didin'Andriamanitra tahaka nataony Adama sy Eva. Dia teboka faharoa mahatonga ny fahafatesana dia zao tsy fanarahana toromarika na fananarana. Ohabolana 8:33-36 dia rentsika vetivety. Ohabolana 8:33-36. Mino anatra ka endre fa aza mandahy. Manina hony? Raha misy zavatra farany tsy tiantsika dia ny anarana. Kanefa izy miteny mino anatra dia endre andiny tohizantsika amin'ny anaran'i Jesosy. 4:30. Sambatra izay olona mieno inona? Mieno anatra. Ka miaro toromandraka-riva eo ambavadiko ambavadin'izy anatra. Indraindray isika teditra sermonina fananarana foana, fa sambatra ny olona miaro tory anarana mahazo sermonina mandra-parain'ny andro. Ary miandry eo amin'ny tilambaravara 4:30. Fa izay mahita dia mahita fiainana sady mahazo sitraka amin'i Jehovah. Fa izay disoa kosa mampidi-doza amin'ny fanahiny ary zay rehetra mankahala ahy tia fahafatesana. Io ny foainao tsy tia anarana dia tia fahafatesana ary mampiditra fahafatesana ao aminao. Ary le fahafatesana efa nentina teo fa tsy vita amin'ny fahafatesana ara-batana fa ny mizaira rehetrarehetra, fahantrana rehetrarehetra, fampitehana rehetrarehetra. Misy fahantrana zany eo amin'ny fiainan'ny olona, misy asa tsy mety mahita asa, misy olona potika foana ny fandrarana taony, tsy mahazo tombony mihitsy amin'ny zavatra tanterahana, tsy mety misy lalana misokatra ho azy, ny marsé tokony ho lasa ny lasan'olo-kafa foana amin'ny fotoana farany. Ny ao ambadik'izay nefa ny matetika any dia fanahy fahafatesana. Alleluia. Satria izay ny asan-draha fahafatesana. Dia ny antony mahatonga ny fahafatesana dia izy hoe zay rehetra mankahala anatra dia tia fahafatesana. Manomboka izao ianao tiava anarana, tiava ianao be desina, tiava anarana. Amen. Amen. Alleluia. Afaka ananatra zay satria efa nanarana. Nilatsaka mihitsy ny ranomaso. Alleluia. Na tamin'ny ray aman-dreny niteraka ranofo Pasteur Tinavady, na tamin'ny ray aman-dreny sady mavesatra le teny. Maraina amin'ny 7 hariva amin'ny 4 vao mitomany migogogo rereo ambony eo. Alleluia. Fa tiako le anatra. Davida ny teny hoe ny fananarana ataony reny dia diloilo ahositra ny lohako. Isaky ny anarina ianao dia manositra diloilo ny lohanao. Amen. Amen. Ohatra amin'izany Samuela 2:22 nanao adalany reto zanakely mpisorony reto. Nanao adalany zanakely mpisorona. Inona ny adalana nataony? Hoy izy, ary efa antitra indrindra Ely ary nandre izany rehetra nataony ny zanany lahy tamin'ny Israely rehetra sy ny nandriny tamin'ireo vehivavy sy nanompo teo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Alleluia. Dia hoy izy taminy, nahoana anareo no manao izao zavatra izao? Izany fareko amin'izao olona rehetra izao ny ratsy ataonareo. Tsy hianaka fa tsy tsara ny teny reko fa mampanota ny olon'i Jehovah ianareo. Alleluia. Raha misy olona manota amin'ny olona dia ny mpitsara no hitsara azy, fa raha misy manota amin'ny Jehovah kosa iza no hifona ho azy. Nefa tsy ny hain'ny tenin'ny rainy izy ireo satria nareo mamaky azy. Naninona? Sitraky Jehovah ny hahafaty azy. Akay amin'ny fotoana ianao hoentina ho amin'ny fahafatesana dia manomboka tsy tia anarana, tsy tia anarana, tsy tia tenenina. Zanakely tsy tia tenenina. Inona ny ataon'ny zalahy? Angalariny zalahy ny fanatitra. Orakizy tandremo mangalatra fanatitra na fahafolon-karena hoentin'ny ray aman-dreny. Alleluia. Tandremo zany zavatra zany. Zany ho teny soratra masina ary ala ny Jehovah indrindra zany. Ary tsy vitan'izay fa ny vehivavy rehetra ihany koa dia hoentin'ny zalahy dia anaovany fiainany ratsy. Alan'ny Israely rehetra ny fanatitra vokatra izay. Tezitr'Andriamanitra. Tonga ny rainy ananatra azy. Rehefa nananatra ny rainy dia ho teny soratra masina. Tsy nefa tsy ny hain'ny tenin'ny rainy izy ireo satria sitraky Jehovah ninona? Ahafaty azy. Ditantsika ny amin'ny faraka amin'ny 30 sy hatrany amin'ny 7:30. Inona ny ozina azo? Tsy misy lehilahy ho tratrantitra ao aminareo. Na tonga n'ilay ozina dia noho ny tsy nanekena nianatra nataon'ny ray aman-dreny. Hainao ve fa isaky mananatra anao ny ray aman-dreninao dia mampitombo ny andro iainanao zany. Alleluia. Alleluia. Noho izany tiava anatra manomboka izao. Teneniny eo akaikinao tiava anatra amin'izay fa aza milongolongotsony. Alleluia.
Jesosy ny teny an'ity teny ity teboka fahatelo tsy maninona. Mateo 5:10 fahaefatra. Mateo 5:10 teny andininy fahaefatra. Vakotra izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra efa nanao hoe manaja ny rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny ray na ny reniny dia atao maty tokoa. Jesosy ny teny an'io, tenenio akaikinao, Jesosy ny teny an'io hoe ka nahoana ianao manaratsy ny ray aman-dreninao? Nahoana ianao no manaratsy ny mpanompon'Andriamanitra any ambadika any? Ao no manao beau devant fa any ambadika any zavatra hafa ny eliny. Fataro fa Jesosy no ny teny, tsy Mosesy ny teny, fa Jesosy no ny teny. Namerina n'io teny io, laza mafy. Izay miteny ratsy ny ray na ny reniny dia atao maninona? Maty tokoa. Tandremo no miteny ratsy ray aman-dreny. Aleloia. Tandremo mana ratsy ray aman-dreny any ambadika any, fa misitona fahafatesana izany. Aleloia. Zay no mahatonga ny hoe raha azo atao koa avy aloha tsodrano ny votsiny eny ambavany. Aza atao na misento ny ray ary izy ireo. Amenna. Faoka vao mahafaly no entinao eo aminy, mahafaly ny fony, fa amin'izay tsodrano ny azonao. Zay ne zava-miafin'le fiainany. Tsy misy ambaratery loatra ny fahombiazana na amin'ny fanompona na amin'ny asa, fa ajo fotsiny ny ray aman-dreny. Aleloia. Tsy manan-kery ny fahafatesana rehefa zay ny ataonao. Amen na hoe. Aleloia. Manarak'izay fantatrao zany ny fomba fiasany. Fahatelo farany, ary farantsika dia hivavaka. Aleloia. Fahatelo dia fataro ny toerana misy anao. Maninona hoe? Fataro ny toerana misy anao amin'ny Kristy Jesosy. Anohatra n'ilay fahavalontsika, fa tsy maintsy manohatra amin'ny fahalalana, fa tsy manohatra botolo. Aleloia. Finoana ho Jesosy ny afana mandresy an'ireny. Ho Jesosy ny tsy finoanareo na tonga nintsiresinareo. Nefa ny finoana dia mifototra amin'ny teny, finoana tsy filinina na fahatsapana, fa finoana fe. Aleloia. Hozy izy, fatokina ny zavatra fa tsy fisainana na eritreritra. Aleloia. Izany mila miorina tsara ny finoanao. Avaiza ny finoana? Avaiza ny finoana? Avy amin'ny tenin'ny Kristy. Aleloia. Dia ny tsara ary. Hebreo 4:4. Fakitsika amin'izay verenantsika ilay teny teo. Fa satria mitafy finosirana zaza, dia mba hanandray izany koa izy, mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Wow. Ty misy teny n'Andriamanitra ho anao amin'ity roa volana faran'ity. Hoy izy, satria mitafy sinosirana zaza dia mba nitafy an'izany ihany koa izy, mba handreseny amin'ny fahafatesana ilay manana ny heriny inona? Fahafatesana. Inona nandreseny azy? Fahafatesana. Ny anazy ihany ny anajany azy. Tsy azonao le izy. Avy avany Goliata miaraka amin'ny sabatra ngeza be mizesta hoe tapahako ny lohan'ito. Fa ny lohan'iza nitapaka tamin'ilay sabatra? Lohan Goliata. Ireo nampiasain'ny fahavalonao amelezana anao, anapaka ny lohany amin'ity roa volana faran'ity. Ireo nikonkonina itetika nimbanao ampiasana, ry zareo ihany no simban'io. Riavanao, fotoana zao mila takaran'ny kristianina hoe ny Andriamanitra topontsika dia Andriamanitra ny fahamaliana. Dieu de vengeance. Andriamanitra ny fahamaliana. Aleluia. Randray tsika gaga miteny Jesosy hoe tiava ny fahavalonareo. Hitanao ny fahavalonao, mila tiavinao, kololoka alalasina sisa. Fa hozy izy, fa amin'izany, meo any izy, memoa fa amin'izany manangana voinafo amin'ny lohanareo fitiavana ve zany? Aleluia. Misy karazana fahavalo tena ambara amin'ny Baiboly any amin'ny bokin'ny Salamo, ohabolana hoe tena ratsy fanahy, inona nataonao tsy ovy izy. Reny olona reny, le atongavan'Andriamanitra isehony amin'ilay hoe Jehova dia Jehova Andriamanitra ny fahamaliana. Vengeance amin'ny teny vahiny. Ary azy ny fahamaliana ianao aza mamaly. Fa raha mamaly ianao tefaka raisy, fanina fotsiny izy dia zay. Fa raha ry no mitefaka azy. Ka le sabatra nampiasainy amelezana anao, iny anapaka lohany amin'ny anaran'i Jesosy. Nasiny tamin'ny aretina ane maro taminareo e. Fa raha tsy nisy ny aretina iny tsy tonga teto ianao. Tonga teto izy tapaka ny lohany. Amen.
Zany hoe le aretina sabatra nampiasainy ihany nanenina nandresena ka raha tonga eto anao androany noho ny korotatokantrano, tonga eto ianao androany noho ny tsifisiny, tonga eto ianao androany noho ny fanilikiliana, io sabatra io ihany ny anapaka ny lohany am'tiandro androany ity manao fa mainina mafy. Zay mahatonga Davida amiteny eny amin'ny Psalm 92:10 hoe faly ara-mareny fahavalo itsangana amely ahy. Manongo saza mitomanina be izy rehetrarehetra miangona amely ahy, izy rehetra fiadiana rehetra voaforonetina melezana anao tsy avoanao. Raha misy miara-mio ko amely eny tsy avangoko zany ho Jehova. Amaina. Aza mitomany fa mifalia. Alleluia. Arak'ilay fiteny hoe iondray ianao Jesosy fa hanao fahagagana. Teneny eo akaikinao iondray ianao Jesosy fa hanao fahagagana. Tamin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy no nandreseny le manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly teboka voaloha efa resiny fahafatesana. Efa maninona hoe efa resiny fahafatesana. Andiny fadimy ambin'ny folo mba maninona ka izy hoy izy anaran'i Jesosy mba hanafany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny tahotra ny fahafatesana. Rehefa noreseny ny fahafatesana, ny problème soitiny dia ity tsy raha fahafatesana intsony fa ny tahotra ny fahafatesana. Ary ny tahotra ny fahafatesana ny tena mahatonga ny fiainanao lany, volanao ravo, tokantranonao mikorotana, ny ainao miena. Fataro fa ny olona matin'ny kansera na matiny reny aretina ngeza be reny tsy maty reny raha tsy nandre toroteny. Inona ny toroteny? Toroteny reta amin'ny dokotera. Misy kansera ianao. Hatramin'izay izy efa taona ny aina niaraka tamin'iny tsy naninona fa mba nanao kely mba nizaha fahasalamana tady ohatra misy nalalany an'iny 3 andro ihany dia efa manomboka tsy mahetsika eo ambony fandriana. Finoana dia avy amin'inona? Finoana dia avy amin'inona? Finoana dia avy amin'inona? Nandray lesona be tamin'ny fiainany ray aman-dreny. Fony izy ilay nitantara momba ny herin'iozina ary tena lesona mandraky andranao antsika rehetra zany. Le saika matiniozina tsy mahita zafikely. Dia io saika ho any amin'ny dokotera hozy izy. Fa ndra ho any dia izy zavatra horeko ka tsy tohatry ny finoko dia nalony ny tokana. Sorana ny tompo fatsifaty izy fa velona ary mahatratra 20 taona raha mbola sy tonga ny tompo. Amen. Amen. Tanao misy kara tenenao misy toroteny tsy tokony hanona hoe indraindray. Alleluia. Fa vao nalala izy hoe voan'ny kansera, voan'izao niaraka tamin'iny fa jereny niomby be ilay tranga teo aminy. Sady zany. Sady zany. Vao naheno izy hoe hiakatra ny kapoaka ny vary, tonga dia lasa tsy ampy azy le tao an-trano. Teneny hoe sanatria zany. Tsy manan-java mahory zay. Mba hanafaka ny olona amin'iny fanandevozan'ny fahafatesana. Teboka maro momba n'io fahavalo io amin'izay hoentiko aminao satria ny mandeha dia mandeha. Ny fotoana ino ity teniko ity. Teboka voalohany dia mila fantatra ny fahavalo. Amin'ny fotoana fantatrao izy dia manomboka ny fandresena ho azy. Manana anarana izy, manana inona? Rehefa manana anarana izy azo resena izy. Zay mahatonga an Jesosy rehefa niona tamin'ilay legiona dia nanontany iza ny anaranareo Marka 4:5. Iza no anarana? Nanontany anarana Jesosy satria amin'ny fotoana takatrao ny anarana dia maninona? Fantatrao ny faiblessiny. Zay no mahatonga ny jiosy tsy mba manonona ny anarana zany fa solona anarana ny atao eo. Satria raha ohatra hoe ny anaranao zany hoe raha mandevitra tonga dia ny olona raha be fandeferana le ty fararoty. Dia ny fomba ny jiosy manafina ny anarana izy ary zay nahatonga ny anaran'Andriamanitra nafenina dia mahatonga le tetagrama 4 io fotsiny mipotra eo. Dia nadika antsika hoe Jehova, ao no madika hoe Yahweh. Nafenina izy ireo ny anaran'ny Andriamanina. Satria ny anarana dia onomana toetra. Vao fantatra ny anarana dia fantatra ny faiblessiny. Fahafatesana ny anarana hitantsika ny faiblessiny. Alleluia. Faharoa manarak'izay, fahavalo efa resy izy. Fahavalo efa resy izy. Raha tsika mandingana fahafatesana dia goavana be. Fa ino ny tenin'Andriamanitra mila miainga araka ny tenitsika ary ty ihany ny famarinana faratampony. Alleluia. Koritiana 2:5. Eno tsara. Teboka raha ho teneniko anao. 2:5. 2:4 tsy maninona toy izantsika. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany. Ka amin'izay dia atolo no an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nofoanany ny fanapahana. Teneny hoe domination rehetra amin'ny fiainako potika hoe
sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Halleluja. Nofoanana ny fanapahana eny an-tanandra fahafatesana. Efa nofoanana le fanapahana mametra. Vola miditra ao an-tranonao tsy mitombo mihitsy satria misy manapaka ao hoe zao ihany miala amin'ny fanapahana manomboka izao. Roa andro ihany nareo mivady milamina isam-bolana fa ny akory zay dia kongo folava tapaka amin'ny fanapahana iny mampiady anareo ohatry ny akoho iny manomboka izao. Amen. Amen. Eny tsara. Fa tsy maintsy manjaka izy. Mandra-paninao ny fahavalony rehetra ho eo ambany tongony. Aiza le fahavalo? Aiza le fahavalo? Ambany tongotra izy. Ambany tongotra izy. Ambany tongotra Jesosy. Fa zao rehefa miresaka an Jesosy sika dia Jesosy ny lohany fa tsika ny tenan Jesosy. Tsika ny vatan Kristy. Sampiny ianao raha misy loka misy tongotra. Aiza ny tongotry ny lohanao ty ve? Fa Jesosy ny lohany manapaka ny zavatra rehetra. Fa itsika kosa ny vatany. Raha nampanekena zany ny zavatra rehetra tsy eo ambany tongotra Jesosy fa eo ambany tongotsika. Eo ambany tongotsika. Eo ambany tongotra ao. Aiza raha fahafatesana? Aiza raha fahafatesana? Halleluja. Mandra-panao ny fahavalo rehetra eo ambany tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena. Fa ny zavatra rehetra efa nampanekena eo ambany tongony. Fa na dia ataony hoe aza zavatra rehetra nampanekena dia fantatra marina fa tsy mba zany nampanaiky ny zavatra rehetra aza. Eny tsara ny teniko. Hoy ianao, pastera miteny hoe noresena ny fahafatesana, nefa izy miteny hoe fahavalo horesena farany. Zay le olana miteny gasy. Amin'ny dika teny vahiny dia hoe ny fahafatesana dia hopitehana. Maninona? Fakio raha misy teny anglisy dia hopitehana ny fahafatesana. Fa toizantsika, eo izy miteny hoe hopitehana. Fa jerentsika ny tena toeran'ny fahafatesana. Misy olona ny ray teny androany. Andiny faevatra amin'ny dimapolo. Andiny fa 5:50 tsy manina. Andiny faevatra amin'ny dimapolo. Tsy manina 54. Ao. Vonona ianao a. Tonga dia afaka mitsangana ianao rehefa takatra ao le tinambara. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty, dia ho tanteraka le voasoratra hoe ny fahafatesana naninona noreseny. 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 Eto izy dia hoe resy. Fatarizy dia hoe horavaina. Ny fahafatesana horavaina ao boky ny Apokalipsy ile hoe atsipy any amin'ny farimy rehetra avy solofara. Iny le fandravana azy. Fa fareseny kosa efa 2 taona lasa. Zany hoe miatrika amina fahavalo efa resy ianao. Fahavalo efa nampondrianao ambany tongotra ao. Aza diny Josoa sy ny fandreseny. Josoa, dikany hoe Josoa Jehova ny mpanafaka na Jehova ny mpamonjy. Taka an Jesosy ihany Jehova ny mpamonjy. Lasa Josoa nandresy tamin'ny ady. Nalain'ireo mpanjaka anankidimy avy ay tao anaty zoy ao. Rehefa navoaka tao anaty zoy dia netiny teo dia natsony daholo ny miaramilana. Avily isany ety, itsao daholo ny lohan'ireo. Ohatran'izany ianao. Noreseny Jesosy ny fahavalo. Nalay tany amin'ny toerana misy anazy tany. Nataony ny akohaka teo dia ozy izy ry fiangonana refi avitsao amin'izay ny lohany. Nahoana ianao matahotra an'io aretin'io? Symptôme amin'ny fahafatesana io. Nahoana ianao ny atahotra an'io fantrana io? Symptôme amin'ny fahafatesana io. Efa ny mba falady tongotra ao ane io e. Nahoana ny atahotra? Araka ny teny pasteur Atiny zay. Ray andro rehefa nanao délivrance tany faritra takaikindrandra fasika izy. Dia rehefa nitsahana dia ozy le devoly tsy nitsahana azafady ifonako. Fa nitaraina le mpinitany pastera. Ozy le tromba hoe izahay hony hitsakitsahana foana hono lohany nareo nisaky ny makany dia manitsakitsaka ny lohany fa pastera aloha tsy makantsony nareo fa ampijaliana ozy zay satria manitsaka ny lohany. Ozy dadanay hoe nareo ve mitapy efa vitsaka ny lohany raha mbola miteniteny. Alleluja. 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 Efa resy izy. Fa valo efa resy zany ny divanao. Dia noy amin'izay ty Jesosy am'fabaka ho fanambarana ho an'ny rehetra zany. Arabrosakatabaya zany dia ndiny faina amin'ny dimapolo. Vakitsika ny teny. Fa niota ny fandrona ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Ny ota efa ny vonim-pitehan'i Jesosy.
toy atsika fa isaorana ny Andriamanitra izay manome atsika ny fandresana. Ianio tsara ny teloko que ce soit bien clair. Tsy fandresena amin'ilay raha vavinao mialina ao ambadika io vavakio contexte. Ny texte rehefa tsonao alana ao anaty contexte dia lasa prétexte. Fa kio le contexte fa ny fandresena nomena antsika tsy fandresena an'le kapokatsiampy fa fandresena ny raha fahafatesana no nomena an'izy. No nomena an'izy. No nomena an'izy. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome atsika ny fandresena amin'ny alalan'iza. Amin'ny alalan'iza. Jesosy Kristy tompontsika noho izany indrindra dia mampahery izy. Zao amin'izay ny ampaherezana sady hitsangana ianao. 9:25 koa amin'izany rahala malalako dia miorena tsara asa miova ary mahefa mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory fikelezanareo ainao amin'ny Tompo. Ry hava malala, tsy fandresena aretina nomeny Jesosy ianao. Tsy fandresena amin'ny fahantrana nomeny Jesosy ianao, fa fandresena amin'ny lely patroany mihitsy. Fandresena amin'ny patro. Isaky ny mamaky an'io ianao dia saintsainy manomboka izao. Fa fandresena ny raha fahafatesana kay no nomeny Jesosy ianao. Efa noreseny ny fahafatesana. Izy ny fahavalom-potehana farany. Jere tsara, izy no fahavalom-potehana farany. Zany hoe dia efa fanambarana ray ihany koa hoe aiza ny fahafatesana fahavalo. Nareo tsy mety mitsangana dia tsy mivavaka ane ny olana. Dia lasa mitoy foana le izy. Eny tsara. Eny tsara. Fahavalo. Hay ny fahafatesana kay fahavalo. Ho resena farany na hoe ho potehana farany. Raha tsy diso a Jesosy ny teny. Luka 10. 9:20 fa izao efa nanome anareo fahefana sy ny hery anitsaka ny mena sy ny mainka sy ny mena rano ary andresy ny hery rehetra ananan'iza. Sofa fahavalo izy teneniny eo akaikinao. Natao resy ny heriny. Asandrato tanao dia teneny misaotra Jesosy nanokatra amin'ny maso ny saiko androany. Saotra nampianatra androany Jesosy Kristy. Saotra nanokatra androany, saotra nanokatra ny maso ny saiko. Tsy maintsy mandresy andra fahafatesana. Tsy maintsy mandresy ny ozo ny fahafatesana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Petrao amin'ny fonao ny tananao ankehitriny. Ilay matsapa fa misy ozo ny fahafatesana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny famonjen'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay nanafaka antsika tamin'ny ozona ary natonga antsika ho mpandova ny fitahin'i Abrahama. Amin'ny anaran'i Jesosy manonona foana eo aminao ny ozo ny fahafatesana. Mandidiny fanany fahafatesana rehetra miala tanteraka ao aminao. Miala tanteraka eo aminao. Ny anaran'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao. Satria eo ambany faladin-tongotra izy. Eo ambany faladin-tongotra ao. Samy eo ambany faladin-tongotsika izy. Mandritra ny 2 minitra farany amin'ny fotoana eto. Ho potehantsika amin'izay ilay manana ny herin'ny fahafatesana. Famelohan'izay saintosaino. Fifa fahavalo efa resy io. Fatatsika ny faiblessiny. Fahavalo efa nampanekena ao ambany tongotra ao. Ary fahavalo isan'ny nomenanao ny hery andravasy. Na manahoana beany. Na efa anteny ary ny dokotera hoe tsy ho afaka atsony io. Ambonin'ny fahefana rehetra ny tenin'Andriamanitra. Ary ambonin'ny fahefana rehetra Kristy Jesosy. Ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Petrao amin'ny fonao ny taranao. Dia manomboka toero amin'izay ilay fanany fahafatesana. Roasy amin'izay raha fahafatesana. Fany amin'ny anaran'i Jesosy ny izy ny fahafatesana. Fany amin'izay. Tsy natao ho faty tanora ianao. Efa maty tanora Jesosy mahay ela velona anao. Efa nireseny ny fahafatesana nananao fiainana. Toera amin'ny anaran'i Jesosy. Toera amin'ny anaran'i Jesosy. Toera ny ainany rehetra. Toera fahafatesana. Toera. Fany amin'ny anaran'i Jesosy. Fany fanany fahafatesana ao amin'ny tenanao. Fany fanany fahafatesana ao atokantranonao. Fany fanany fahafatesana ao amin'ny taranakao. Fany fahafatesana ao amin'ny fandraranao. Toera ny aretina resinao io. Efa nomenanao ny fahefana. Toera
toer amin'ny anaran'i Jesosy toer aza amin'ny tratra roasy raha vavatesana Jesus. Omenanao Jesosy niaja andera fa ny fahefana ifanomenao anay androany. Natao andresy izay Jesosy ary natao afaka androany. Alleluia. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia, 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 alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Olona afaka ianao mbola misy alleluia mafy noho izany ary. Alleluia. Hoy aminao androany nazava ny toriteny teo nandray ianao fa efa ny lanitra ny ao anatinao ao. Amen. Nao tsika hery, ndao tsika hiravoravo amin'ny alalan'izany iry zany a. Miraha mafy ianao dia miraha amin'ny fifaliana. Sisi atuicha na isi nyasa sisi asakala vai farsinie de manai kilai mae pandesi tu di buru mae Adolf Mafian na isi nyasa sisi atuicha na isi nyasa sisi asakala vai farsinie de manai kilai mae pandesi tu di buru mae vai falar lumena nawe vai falar lumena nawe azama dauta vai zumba nawa azama dauta vai zumba nawe vai falar lumena nawe vai falar lumena nawe azama dauta vai zumba nawa vai falar vai zumba nawe. Sinatawa jatsuni siga. Oh manea azama daucha nyansara nao sisarubaka isatana durur Jesús ilumitsu nai fatutuga nurutu O mandeande hazama taucha nyansara sisiarubaka disatana duru Jesús ilumitsu nai fatutuga nurutu Sami fanu dera numena nawe vai palatra numena nawe Azama dauja vai zumba nawa Azama dauja vai zumba nawa vai fana Lanta numena Ai saudade sianzani Lanta numena nawe Azama dauja vai zumba nawa Azama dauja vai zumba nawe Ai sanetega Svajfan, vi äkta ulur rajtanan Ai sambitse Anita kamenaran Handuska kusadan Naret matiga na saikamur Anguna lava Jojani Svajfan, vi äkta ulur rajtanan Van fjärna nauta vispadagan Anita kamenaran Handuska kusadan Naret matiga na saikamur Jojan siga, svajfan mafian Svajfan, vi äkta ulur rajtanan Jojan siga vispadagan Watu pupunai Anduska kusadan Naret matiga na saikamur Anguna lava Sambitse Vai fan Lumena nawe
matahotra fa izombanao aza matahotra fa izombanao Fahefana faifanolonitra nomenanao e faifanolonitra nomenanao e aza matahotra fa izombanao aza matahotra fa izombanao e Sotra na drai fahefana andao vita mihitsy hoe faly anao fanazy fahagagana andao menatombonivoninaitra amin'ny alana biaiky daholo ny ray tanàna fa mifiainanao dia misy fahagagana anitsaka mena rano adositra kosa tany narety madringana saika olo manorona nama fa tsisy Sambitse esy fahefana biaiky daholo ny ray tanàna fa mifiainantsika misy fahagagana anitsaka mena rano adositra kosa tany narety madringana Sambitse sosia manorona nama fa tsy tamany Fahefana nomenanao Sambitse sosia faifanolonitra nomenanao e aza matahotra fa izombanao aza matahotra fa izombanao Fahefana nomenanao e faifanolonitra nomenanao e aza matahotra fa izombanao aza matahotra fa izombanao e Asa matahotra matahotra fa izombanao aza matahotra fa izombanao e Alleluia! Sorana Andriamanitra zay efa tahantsika ka natoka sao ty alohandro zao misy satria misy zavatra lehibe tiany Andriamanitra tondrananao ao ianao dia ho avoako mpandresy tsara lavitra fiainantsika amin'ity taona ity rovolana ny rasa fahasoavana ho tanteraka zay minona izany